indray andro aho raha mpanampanatsony olona anankiray ny solo azy tao amina fiangonana zany tsy afaka le tompony anjara tao anatin'ilay fiangonana de nanao fanompom-pivavahana ohatra ny tandroany alahady zany de niangaviana hanao fotoam-pivavahana tao zany dia ianao moa zany mipetraka indray andro mialoha eo am'le toerana satria sabotsy alahady de lahady vao nandeha de misakafo am'le olona ao zany ny sabotsy alina sy ny lahady atoandro de rehefa mandeha ny échange dia nametra-panontaniana le olona nampiatrano izay atao hoe ray aman-dreny be n'le fiangonana de nametraka zao fanontaniana tamiko izy hoe venao moa mba iza zay misy ilay fanontaniana ianao moa mba iza de za moa sy de tiako loatra milaza momba anazy satria eo am'le domaine n'le fiangonana manahirana ihany indraindray dia tam'izay tsy hoe voatery fa tsy maintsy nanambara hoe avy aiza ny parcours zanak'izy sy ny sisa de rehefa nandeha ny fanazavako de nanomboka nidina ny solomason'le ramatoa nijery ahy sady nijery ahy ohatr'izao izy dia zao tsara ny valinteny nataony hoe ay ianao ka olombelona ihany zay tsara le fehezanteny ay ianao ka olombelona ihany taitra ianao mahainao zany ary choqué hoe ay zany tsy ny considéreny ve zany le asa nataoko rehetrarehetra teo raha tsy efa fantany ny momba ahy sy zay parcours vitako ka izy tsy hanomezantsiny azy ihany satria izay tsika olombelona dia miankina am'le hoe izy ianao ary inona no zavatra mba nataonao de miainga am'izay ny valeur anao fa nan'Andriamanitra indray de zao ny zavatra zay ataony amintsika de tsy miankina amintsika tsy miankina hoe iza aho ary tsy miankina hoe inona ny vitako fa mifanohitra am'izay iza Andriamanitra manao zavatra en fonction ny tenany hoe iza izy ary manao zavatra en fonction ny nataony ce qu'il est et ce qu'il a fait fa tsy hoe ce que je suis et ce que j'ai fait zay zany nan'Andriamanitra zany hoe ny valeur ny olona anankiray eo anatrehan'Andriamanitra de tsy en fonction ny CV-any tsy en fonction ny parcours de vie-any tsy en fonction ny mombamomba azy fa manana valeur manokana eo anatrehany araka ny voalaza ny soratra masina eny be voninahitra ianao sady tiako malala eo imasoko ianao eny be voninahitra sady tiako amin'ny teny frantsay de hoe tu as du prix à mes yeux et je t'aime zany hoe ilay prix na le valeur an'le olona zany de miankina amin'ny fitiavany azy fa tsy hoe ny fitiavany azy miankina amin'ny prix-any ny antsika zao de hoe inona ny valeur ajoutée hoentinao inona no mba ahoana re zany mba tolotra avy any aminao mba mety ananana intérêt-ny aminao ka angamba mety mba hisy tsirim-pitiavana mipotra ihany ny any aminao izay ny fonctionnement tsika olombela asoany fa am'izao pasika izao ny ananatsika antokany amin'ny fahamonjena de izay nataony Jesosy ho atsika fa tsy zay nataoko ho an'i Jesosy zay masy mahatonga ny olona misalasalany amin'ny fahamonjena hoe mbola tsy fantatra ny amiko na hovovony zany na tsy satria mbola miankina am'izay hataoko na koa miankina am'izay efa nataoko sy hoe miankina amin'ny hoe izaho tsia miankina am'izay efa nataony ary miankina amin'ny hoe iza izy zay no fahasamihafantsika lehibe s'Andriamanitra ka dia aoka ho tanatsika mandrakariva zay hoe ny valeur anao dia tsy miankina aminao tsy miankina amin'ny zava-bitanao ary tsy miankina amin'ny zavatra ratsy vitanao koa fa miankina amin'ny fitiavany anao samy hitain'Andriamanitra